resantsika ny moa zany a dia mikasika ny zay fahadisoana hita matetika amin'ny fampiasana ny teny malagasy a dia miendrika hoahitsy toy ny efa natao teo aloha ihany zany a ka ny resantsika zany zao a dia mikasika ny fahasamihafana amin'ny fampiasana ny atao hoe teny sy fiteny. Matetika moa zany dia afangaron'ny olona io fampiasana ny io teny io a dia tsara zany raha ohatra hoe asantsika fanazavana kely hoe inona moa zany a le teny a dia inona ny atao hoe fiteny a dia toy inona amin'izay zany a ny ampiasana azy. Ny teny zany a dia ilay fitaovam-pifandraisana ampiasaina eo amin'ny firenena anankiray ary maneho ny maha izy azy a ilay firenena. Ka eto Madagasikara zany zao a ny malagasy rehetra manerana ny nosy dia mifankahazo teny, mifankahazo resaka, afaka mifandray ara-teny a dia teny iray ihany zany ny tenenina eto a dia ny teny malagasy. Saingy ny fomba fanehoana an'io teny io a no miovaova arakaraka ny faritra itenenana. Tsy mitovy zany a ny fomba fanehoana ny teny malagasy any faritra avaratra nosy zany, sy ny fomba fanehoana ny teny malagasy any faritra atsinanana, ny faritra andrefana dia ampovoan-tany. Dia zay le fomba fanehoana zay a no atao hoe fiteny. Ary zay fomba zay zany a ny entiny mitovina F io. Raha raisitsika indray zany zao hoe manahoana izay teny sy fiteny zay a raha any amin'ny firenena hafa. Raha ohatra zany zao zany teny zany hoe raha ohatra ka hoe le teny manavaka ny firenena dia teny frantsay zany no tenenina, teny anglisy zany no tenenina, teny espaniola zany no tenenina. Ka matetika mialatsiny amin'ireny hainao manjery ireny dia misy a mpanao gazety a miteny hoe zay ohatra ny vaovao amin'ny fiteny malagasy fa dia hoenontsika rehefa afaka adiny iray ny vaovao amin'ny fiteny frantsay. Dia zay zany a tokony ahitsy fa hoe amin'ny teny malagasy dia amin'ny teny frantsay satria fomba fanehoana teny anankiray ao anatin'ny teny anankiray zany a misy ny fiteny.